Toy izao indray avana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Ry olon Kristy ampahafantaro ny lalana makany amin'ny ray. Jaona mpanao batisa nahazo andraikitra anamboatra ny lalan'i Jehova. Araka ny voasoratra ao Matteo 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izy ilay nampilazain'i Isaia mpaminany hoe injany misy feo miantso avy any an'efitra hoe amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Anjaranao olon Kristy kosa no mampahafantatra fa izy no lalana. Araka ny voasoratra amin'ny Jaona 4:2 amin'ny anaran'i Jesosy hoe hoy Jesosy taminy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Mazotoa, vitanao ny taona vahoaka ho any an-danitra e. Manam-pioana tompoko.